zavatra antenain'le vahoaka tsony zany fizahay tsy anaty seza itsika tsy anaty seza sisany manao ny asan'ny solombavam-bahoaka manetana sy milaza ny marina ny député ny tokony hitatitra an'izany tsy mbola nahita député mba namory vahoaka tamina tsampokon'olona manao tatitra tsy de mba nianatra momba ny constitution fa mbola tsy ary nahita hoe filohan'ny assemblée ka andeha aka audience nandeha eo amina filoham-pirenena raha le lalàna amin'ny fifampifehezana kanefa voadika daholo lalàna lasa exécutif daholo ny mpanao lalàna zany fa ny mpitondra farany ambony no ny baiko rehetra dika an'izay jadona ka fantaniko foana asa na itena ndre matorotovina ny tenainy hoe ka inona ary no atao manoloana ny zany zavatra mihitsy satria rehefa ameno anareo zany zao ohatra ny faneho-kevitry ny olona rehetra hoe tena efa tsy mety le zava-misy ankehitriny fa inona no atao inona mahatonga anareo mitsangana ave manan-kevitra hoe tokony zao ny atao mba hanavotana an'le firenena sa de hoe tsy afaka ny angina fotsiny aloha fa miandry olona ndrosotsosokevitra am'izay mety ho atao de manaraka sa ahoana ia voalohany indrindra amin'ny lalateny de misotranao na amy fitenenana raha ohatra hoe zay voalazany maître rakoto rehetrarehetra zay ary mbola mahafisinety hoe matoa mijoro ohatry zao izahay matoa maneho hevitra tahaka an'izao izahay de efa vonona koa izahay ny iray iara-mosalaminy vahoaka zay tompon'ny fanjakana eto mantsy araka ny teneniny maître rakoto teo dia mazava loatra fa ny vahoaka zay tompon'ny fahefana indray no lasa matahotra n'ilay olona nametrahana fahefana de mifamadika be reo zavatsy reo satria le vahoaka ny nametraka ka rehefa nametraka le vahoaka de tokony mba inona le feon'ny vahoaka rehefa misy fitenenana tahaka an'izao fa tsy hoentina anaovana hery famoretana tahaka an'izay rehetra rehefa nanao hevitra teo teny anrotsaka teny anangataka mbo iresaka amoka ny hevitra teny amin'ny mojatova le sakanana avetrano tsy avela aneo hevitra inona ny antony tsy tompon'ny fahefana tsony ve le vahoaka fa lasa lay olona nasena hitondra nasena hitantana an'ilay vahoaka le lasa tsy nahazo an'ilay fahefana tsony fa lasa ohatrany hoe lasa kilabao lasa tsy tompony tsony zany manoloana zany indrindra ny hijoroana ramatoa lalatina satria efa tena aloalika ny ranombary natao ihany hoe nijery natao hoe tsy hoe tsy tetena rehefa mijery manara-maso hoe tena ahoana maro na fipetraky ny toedra raha eto amin'ny firenena maraka ny zay efa voalaza amin'ny maître rakoto teo fa natao ho an'ny vahoaka izahay natao ho an'ny tanindrazana koa zay manatarigetra tahaka ny miaramila maty ho an'ny tanindrazana velona ho an'ny firenena izay koa de manana tanjona tahaka an'izany raha mandinika zay ary zay mo za hoe zalahy sao de efa tsy mety tso ty zavatra ty fa aloha mba ambara mivoaka amin'ny marina satria zany tsy ampy amin'ny vahoaka lay tsy manana tokony aina tsony le vahoaka izy mba afaka hiaraka aminay izy mba afaka mba hiaro aminay raha misy ny zavatra tokony zao fotoana tokony hitsanganany zao dia mampafantatra amin'ny vahoaka zahay fa tsy tokony isy tokony hatahoranareo fa anareo mifahefana atsika amin'ny fahefana fa tsy hoan'ny mpitondra izay napetrakytsika de tokony hijorotsika hiaro ny fananatsikitsika satria raha mandika amin'ny fananana eto amin'ity tandrazana ty nge ny akamarony de efa tena lafo amindreo vazareo ary tsy anaky an'izany kosa aloha zay amin'ny konfoanay tsy anaky an'izany zay andrindrindra amin'ny maha hoe mpiaro ny fananany vahoaka satria raha jerena zay vahoaka ohatra fotsiny hoe ny lalana le zay anaovana ny lalana andeha hoe ny vato sy any iny zao laniera vahoaka ny izy amin'ny fanjakana fa tsy le vahoaka ve ko maninona le fanjakana nitrongisinao fotsiny zao alainao am'le toerana fa ho an'izy ahitany io natao hoan'ny vahoaka io fa tsy natao hoan'ny lalana firenena avany avelany natao lalam-baza tsy zay io ary zay indrindra nampitondra rehetra mieritreritra mitola zay nataondreo ray aman-dreny teo aloha tamin'ny 1947 namony tena ngereo ntifirina ninona fa ery famoretana fa ho alain'ny mpanjanaka ny tany ahoana moa tsy sy ny ampipoanao zao rehefa mahita le tanindrazanao lafo etsy lafo ery de amin'ny farany tokoa de tsisy tsony kanefa ny ohatrany hoe sakananareo zany ny fandrosoana mba misy lalana vita nge mba fampandrosoana zany ara ohatra ny fandrosoana fampandrosoana ho an'ny vahoaka ho an'ilay malagasy fa tsy fampandrosoana ho an'ny vazaha
ho an'ny vahiny fa raha ho an'ny vahoaka l izy a d'accord zay fa raha ho an'ny vahoaka l izy tsy d'accord ka inona moa zany ohatra hoe madame lalatina hoe tokony ho tombontsoa am-bahoaka aloha io zany ny apetrako aloha hoe amin'io frankaofony io inona ny tena tombontsoa amin'ny vahoaka raha ho an'ny vahoaka io tsisy fa ho an'ilay vazaha zay amorona hotely sy karazany amin'iny lalana iny a mety isy ny tombontsoa anazy fa tsisy ho an'ny vahoaka fa ny vahoaka zay tokony mena tombontsoa io fa trongisiny io ane asorona tamin'ny taniny izy fa maninona kosa moa tsy mety zany tsisy zavatra fa tokony atao ve akoatran'io zavatra io fa de tsy maintsy zay satria za mahita hoe efa misy mpanambola efa misy mpandrala efa hoe raha vaky ty de angamba mety ho zay hoe ity zany a mbo zay no eto zay no ary araka nyteneniny maître rakoto teo hoe aminy akasiny iny efa manomboka misy ko ny projet amin'iny hita maso e fa mbola tsisy tena amin'ny tena fa nefa rehefa zao de efa misy sinoa karana to zany efa mijerijery mandehandeha amin'ny tanàny efa iny tanàna tsy de hoe na zay mahakaraty azy a malotoloty ihany efa tonga endry zalahy ka tsika gasy tsy mahavita manao le fampandrosoana ka tsy aloha ataon'ny karana sinoa zay mety mahavita azy sa hoany tsy hoe tsy mahavita n'ilay fampandrosoana fa giazina ao anatin'ilay didijadona de tsy afaka mipoitritsika inge manapaizana be dehibe manapaizana ohatra fotsiny raha ty teny ohatra hoe tsika inge misy gasy ohatra hoe mahay andreny basy reny mahay fitaovam-piadiny fa maniny izy reny noentsena fa tsy avory eo amin'ny toerana ray a mba tsy afahantsika manafatra zany mba hananantsika koa zay zavatra tsy afaratsika ararotana le traikevany sy le fahaiza-manao zay indrindra manana ohatra tsika manapaizana tsika amin'ny resaka falafody ohatrany zany fa maninona tsy tena avoaka l izy fa maninona no amidy amin'ny vasasy anaovana tsy maintsy vahiny foana ve no anjaky atao amitsika ka za zany am'ma olo-pirina am'ma malagasy malahelo a malahelo mifoko am'izany ka za zany de manao atsoavan'ny olona aza matahotra fa mijoroa fa zay a dia vonona manjakarivo zay a amin'ny fahamarinana zay hiaro an'ny tanindrazany zay anjazavatra resy zany mba misy tariketra ohatran'zay ka raha ohatra zao atsaneny miaramila hoe manaona ny position am'izao manaona ny position am'izao satria da atao hiaro an'ny tanindrazany tsika fa tsy hivarotra tanindrazana de manakory ny olona zay reo tanindrazantsika lasa ny vahiny reo zany hoe fampatsahivana ihany zay amin'ny akapobeany fa ho anay manokana aloha ma tena ao anatin'lay raha efa mantery hoe fiarova-tanindrazana ho an'ny vahoaka zay tsy saraka amin'ny vahoaka ka inona no atao zay le fanotaniko teo inona no atao zany manoloana n'izao zava-misy zao mba anaerana ampanenona ny lakilosina mo amin'ny vahoaka na mpitondra fanjakana efa tsy mety tsony zao zava-misy ankehitriny zao zay teny afa ao anatin'ny fanairana ny vahoaka zany zao fa ny vahoaka fotsiny zany a mampirisihana hoe io tsy voatery hoe ny analakely fa any amin'ny toerana zay misy anazy ianjadiny tsy ndy azo lena no tokony tsy hipiripirina fa tokony hiady ny hiaro ny fanana sy ny tanindrazany zany tena marina ekeko hoe ilaina ny fampandrosoana tsy mpitantara valamaty ary miteny eto fa ieny akaiky ny 67 akasiny iny no mipetraka ary mahay tsara ny tantara misy eny fa raha mandroso vita io lalana io tsy izany hipetraka eo amin'ny manodidina eo zay nge le izy fa raha misy fipetra mifanaraka amin'izay hoe ny lalana ihany ny atao fa izay tsy hikitika ny fanananareo ny taninareo de d'accord ilaiko mihitsy tena ilaiko azany personne ary tsisy malagasy andahany zany hoe ilaina ny lalana zay zany le izy fa le ambadiky le lalana nge afahafa be satria ny vahoaka zao eny manontany izy ny tena lalam-panjakana reto tsy mahita valatra zareo ny tompony andraiky tao amin'ny BPP anteny ity poto menamenty iny tena lalam-panjakana fa io misy saina kely be dabe io tsy fantatra iny fanjakana izy solo tena mpanjakana amin'io tsy mahafantatra lalana misy lalana anakiroa misy société anakiroa samy manao piqué samy mandrefy le anakiray mifantatra izy fa io anakiray io tsy fantatra io nefa ny matoy vahiny izy samy idiny eny manisy andreny ohatran'ny saina kely manga maitso mahaviny ny ataon'ny cadre an'le lalana matoy izy samy midiny misy naniraka io lalana anakiray io zany ahoana dikan'izay zany a lasa ny sain'ny vahoaka hoe efa lafo koa zany ty tanitsika ty tambarin'ny olona nefa tambarin'ny olona io ary io zany madame lalatina raha rotoketo hoe efa fotoana maromaro izy io no raha ohatra matsa ny resana de efa misy hoe éliminatoire sahady taloha tanimbary teny a maina
vokatra tsara ny vokatra afaka miasa tany zany olona azo nanovana baolina mihitsy tao anatin'ny 7 taona sa 10 taona tsy ritsatsony ny ranoteny ary rehefa tsy ritry de fentsikafony de rehefa nambolena vary le tanimbary de mirobona be fotsiny de manakofo zany hoe efa nakivina tsikelikely le olona hoe tsy ilaina tsony tambary io fa manototra an'io ny vahaolana nefa ny raha nanao asany tsara ny tsy haiko naty travaux publique na ny génie rural sy ny sisy nanokatra ny canal ka maina io tany io miakatra foana ny vokabary tsy adala nge ekeko fa tsy misy tsisy doctorat reo averina miteko tamin'ny voalohany tsy nisy doctorat reo na enseignant chercheur reo mpanjaka teo aloha reo fa tsy adalany andrenam-ponimerina tsy sananototra ny be tsy mitatatra ary tytsika hita eo fa totovonge be tsy mitatatra fa ty analakely ny rano fa jereo tany reo de efa nafantatra zay ve ny zava-misy zay zava-misy zao tany mpanjaka de efa nafantatra tsy ny ilaina ingénieur na travaux koa zany de tsika ty akehitrina manam-pahaizana manana ny fahalalana rehetrarehetra anototra ny be tsy mitatatra zay mba hany famokarambary eto andrenivohitra ohatra fanaovandalana hoa tsy sakanako fa zao laniera nge tsy lalana ihany no mandalo efa fantatry tsika ngamba ny tompony laniera nepahany petsaka ao eny ary asa ngambany andriamatoratovyna antenaina no omeko fitenenana mahana an'izay resadresaky tsika izay satria efa mandroso de mandroso ny fotoana tsika